Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino hajaina. Ifampatsaivantsika amin'ity androany ity dia mifantoka betsaka amin'ny andro izay ialantsika eto ambony tany ka iverenantsika any amin'ny tompo Zanahary. Tadio raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam fa ny zava-mananaina rehetra dia tsy maintsy manandrana an'izany fahafatesana zany. Manamafy an'izany ilay teny tompo Zanahary ao anatin'ny Qur'an manao hoe kullu nafsin dha'iqatul maut. Ny zava-mananaina rehetra dia tsy maintsy manandrana an'izany fahafatesana izany. Ary ny zavatra rehetra nanam-piandohana dia tsy maintsy farana ihany koa. Ka raha ny fahaterana no fiandohantsika teto ambony tany dia tadidio fa ny fahafatesana ihany koa no fiafarantsika eto ambony tany. Ary tadidio ihany koa fa io fahafatesana io efa namakivaky atsika izy izay taona maro zay naka ny olona zay teo akaikintsika. Ka mbola isy fotoana hamakivakiany an'ireo olona eo akaikintsika tonga hakatsika izy amin'io fotoana io. Ary tadidio ihany koa isan'ny maraina, isan'andro mandre anaran'olona ihany ianao hoe maty ranona, ndosy ny fahafatesana ranona, nodimandry ny ranona, niverina any amin'ny Allah i ranona. Fa mbola ho avy ny fotoana ihany koa ilazan'ny olona ny anaranao nody sy natsohin'ny tompo Allah hiverina any aminy. Ary io tranga amin'ny fahafatesana io no andrasantsika ankehitriny. Ny fahatongavany dia tampotampoka, tsy misy fampiomanana, tsy misy filazana mialoha. Ary rehefa tonga izany fotoana zany, na vonona ianao na mbola tsy vonona ianao dia tsy maintsy mandeha foana satria baiko ny tompo Allah ka manatanteraka ilay anjeliny fahafatesana. Ary izany fahafatesana zany dia toy ny voyage mandroso ihany fa tsy misy fiverenana. Zany hoe ny tapakila azontsika amin'izay fotoana zay aller simple, tsy misy retoro ety ambony tany, fa mandroso anao makany amin'ny tompo Zanahary ary destination finalinao na any amin'ny paradisa na any amin'ny afobe. Miankina betsaka amin'ny asa zay nataontsika teto ambony tany, satria ny fiainana eto ambony tany no fanomanana ny fiainana any ankoatra. Raha nikofoka mafy ianao, nazoto anao, niezaka mafy ianao, nanompo Zanahary, nanao ireo zavatra zay voalazany dia tsy misy atahorana ny any ankoatra fa paradisa sy zava-tsono miandry anao any. Raha sanatria kosa mifanohitra an'izany nataonao teto ambony tany dia mety hifanohitra amin'izany ihany koa ny zavatra zay ho azonao any ankoatra. Tadidio fa ireo olona maty na ireo ampasana ankehitriny dia tahaka antsika velona zao teo aloha. Tsy nanana eritreritra mihitsy izy ireo hoe ho faty raha ampitso. Tsy nanana eritreritra izy ireo hoe tsy hoela ho faty. Tahaka antsika zao mbola mirenireny, mbola manao an'izao, mbola manao zavatra rehetra eo amin'ny fiainan'izy ireo. Fa rehefa tonga ny anjely ny fahafatesana dia tsy nanan-tsafidy tsony izy ireo. Ankehitriny antsika mbola velona dia miomana betsaka amin'izany fiverenana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala izany. Rehefa antsika andeha voyage dia mila vatsy, fa ny fiverenana any amin'ny Allah no voyage lehibe indrindra, ka mila vatsy lehibe mitovy amin'ny halehibeazana zany voyage zany. Ka raha nandinika atsika sy ireo manam-pahaizana, tsy misy vatsy lehibe mihoatra ny fahatahorana any tompo Zanahary. Ary zany dia efa niteneniny ao anatin'ny surat al-Baqara hoe watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Mivatsia ianareo fa ny vatsy lehibe sy tsara indrindra dia ny fahatahorana any tompo Zanahary.
raha matahotra azy ianao teto ambony tany dia tsy atahotra azy ianao any ankoatra, fa raha tsy natahotra azy ianao eto dia hatahotra sy tsy azo valosoa aminy ianao any amin'izany andro fitsarana izany. Ka noho izany raha lahy sy anabavy anatin'ny fiainana Islamo, miomana dia an'izao fa tampotampoka ilay voyage, tampotampoka ilay fiverenana ary tsy mampilaza mialoha. Firisifiry ireo natory tonga ny maraina tsy tafafo intsony. Firisifiry ireo salama ny fo maraina efa any amin'ny Allah. Firy ny natory teto ambony tany, ny maraina n'izy ireo any ankoatra. Ka mety ho za, mety ho anao, ny alina antsika eto ambony tany ary ny maraina antsika any ankoatra. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo, ataovy j'aime fa mbola maro zavatra zay ho zaraina eto amintsika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.